Zeny eo amin'ny pejiny vaovaon'ny trangam-piarahamonina fa ivadika kotsika eo amin'ny vaovaon'ny politika manomboka eto ka ny ireo fifamindram-pitantana teny amin'ny ministera maro samihafa teto amin'ny firenena no anoizantsika izany. Fifamindram-pitantanana telo sosona dia ny ministry ny indostria, ministry ny arenan-dranomasina sy ny jono ary ny ministrim-panjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena amin'ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana. Ireo fifamindram-pahefana tamin'ireo ministra telo ireo ary no arahantsika atao anaty fanadidina ity. Famindram-pitantanana telo sosona no tanterahan'ny ministry ny indostria sy ny fampirobona ny sehatra tsy miankina ny hariva teo. Voalohany ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny indostria teo aloha Narsona Rafidimanana sy ministra vaovao Nordina Shabani. Ny fanomezana lanja ny mpandraharaha madinika sy ny fanatsarana eo amin'ny fifandraizana ny tsy miankina sy ny fanjakana ary ny fanatsarana ny indostria amin'ny fanovana akora fototra ho vokatra efa voahodina no lahara-pahamehana raha nambarany ny ministra vaovao. Ny prioritaire hitantsika fa ny industria dia maosa na hoe tena marisarisa zay ngamba lazo lazaina azy a. Zay zavatra zay zany a tsy maintsy ho ataony fanatsarana ny industria malagasy. Satria azadino fa io industrie io no anisany ekina ny arikareperenena. Satria raha misy ny industrie de transformation dia tena mipaky iny hatramin'ny asa ny service be dabe hoentiny iny na reny matière première reny be dabe reny vokatra reny dia raha misy ny industrie dia ahodiny eto izy zay vao makany ivelany. Problème antsika ny noho tsy fananana an'izay dia hoentin'olona ambogadiny fotsiny le produit dia any izy vao atao produit fini any ivelany. Totosa ihany koa ny famindram-pitantanana tamin'ny ministra Vonjimaiky, ny arenan-dranomasina sy ny jono Narsona Rafidimanana sy ny ministra vaovao François Gilbert. Nanotrona azy ireo ihany koa ny secrétaire exécutif ny arenan-dranomasina sy ny jono Randrianarso Leonide. Ny fanatanterahana ny lalàna amin'ny feny jono voarakitry ny lalàna veleto Madagasikara. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fanondranana ireo arenan-dranomasina fanondrana no lahara-pahamehana raha nambarany ny ministra vaovao. Paikady moa ataoko fa tsy dia hanova zavatra betsaka satria efa misy an'iny loi sur la pêche iny. Iny loi sur la pêche iny ataoko miainga amin'iny daholo ny politika ny pêche ato. Ary zay manko ny pêche vao nanana loi voalohany. Dia miainga amin'iny ka tsy dia marisika loatra hanova zavatra dans les médias zavatra betsaka mais ty moa tsisy fotoana ntsony tokony very. Tokony tonga dia hanomboka dia en soit des combattants, des bons combattants, des filières rehetra porteuses tsika reo amin'ny exportation, ireo kosa aloha tsy maintsy réorganiser na renforcer. Totosa ihany koa ny fandraisan'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny fitantanana ny ministrim-panjakana, misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana, izay notantana ny ministra Rivo Rakotovao teo aloha. Ny fanohizana ireo vinan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no lahara-pahamehana, indrindra fa ireo foto-drafitr'asa andraisana ny fihaonana ny tampony ny firenena amin'ny teny frantsay. Fiainan'olombelona dia aventure foana. Fiainan'olombelona dia misy challenge foana. Napetraka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amintsika zany. Matoa aresorako azy, matoa napetraka eo vita zantsika. Matoa tsika manana zany tanjo zany, sommet de la commerçant, sommet de la francophonie, ataotsika zany miantratratsika zany. Mbola ezaka maro no tanterahana na dehibe aza ireo efa vita ny teo aloha raha ny nambarany ny ministrim-panjakana misahana ny tetikasam-pirenena, ny fianajariana ny tany ary ny fampitaovana vaovao. Narsona Rafidimanana.